Sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana miasa eto Madagasikara hatramin'ny taona 2017 ny WHS Madagasikara. Miasa amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Anosy sy Atsimo Andrefana ity WHS ity. Tanjona ny anatsara ny fiainan'ireo mponina sahirana sy analana azy ireo amin'ny fahantrana, ny tsy fampitsakafo, ny tsy fanjarian-tsakafo mitohy ary ny ahatonga azy ireo ho tonga amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Ho fanohizana izany ezaka lehibe efa natao izany no nanatanterahana ny atrikasa ametrahana indray ny paikady mandritra ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ho avy. Natao teto Antananarivo ny 10 Oktobra 2024 lasa teo. Ho an'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia manamafy ny ezaka efa atao izao fiaraha-mientana izao. Ny ONG Welt Ungerhilfe na WHS dia miasa ao anatin'ny sehatra ny fahavitantena ara-tsakafo ary ao anatin'ilay viana hoe tontolo tsy misy anohanana, izany hoe tena mifandraika tsara amin'ny viana amin'ny fitondram-panjakana ary tsy izay ihany fa toy ireo miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana, ministeran'ny jony sy ny fiarina manga dia efa mijery ny fanomezana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ny hoentimana ihany koa ho an'ireo tantsaha mpiompy, mpamboly, mpanjono mba hanana an'izay fafana miatrika an'ireo miloza voajanahary na mety hoe karazana choc hafa, izay moa le ataontsika hoe résilience, efa miampita amin'izay zany fa tsy aty amin'ny sehatry ny fiatrehana ny fahamehana ny urgence intsony ka dia mpiara-miasa amin'ny gouvernemanta ny WHS zany amin'izay lafim-betra izay ary ankasitrahana zareo izay tohanan'ny République fédérale d'Allemagne moa ao anatin'ny fiara-miasan'ny fitondrana malagasy firenentsika sy ny firenena Allemagne. Arak'izany miezaka ny WHS Madagasikara manamafy ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra ara-panjakana eny fotony amin'ny fanomezana ireo tolo-draharaha sy hanomezan-danja ny maha olona.